Zany tenako manokana dia nisafidy ny anao garana amin'ny velarantany 4 hektara. Antsasaka hektara izy teo aloha fa tena tsy ampy ny vokatra fa misy ny famatsiam-bola dia hiezaka anao 4 hektara. Ny garana dia farafahelany ray taona dia mamokatra fa arakaraka ny fikojakojana sy fikarakarana an'azy izay miantehitra amin'ny vola sy tanana. Zany hoe arakaraka ny fahaizan'ny tantana sy ny famatsiana no mampitombo betsaka ny asa. Dia voalohany indrindra zany tombo ny asa ho an'ny manodidina. Izay zany ny tombontsoa voalohany. Dia manaraka izay dia koa ny vokatra rehefa te ny olona miara-miasa.